fahasoavan'i Jesoa. Amen. Raha mijery ny lasanay izay Tompo dia misaotra fa teo foana ianao, ary ankehitriny dia mbola mino izay fa tsy mahafoy ary tsy mahasaraka anay ianao. Noho izany Tompo dia indreto izay ary tario amin'ny fanahinao masina amin'ity anio ity, hanao ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, ato amin'ny baiboly dia matetika tsy no heverina akory ny vehivavy sy ny ankizy. Ity tantara iray ity anefa dia toa mifanohitra amin'izany. Ny filazantsara efatra dia saingy samy mitantara avokoa ny namokisan'i Jesoa ny olona mihoatra ny 5,000 raha ny lehilahy fotsiny aza. Izany dia nataony avy amin'ny mofo 5 sy ny trondro anankiroa izay nentin'ilay zazalahy, raha ny voatantara ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:7. Azo ambara tsy ampy-salasalana ry havana fa iraka mpiara-miasa amin'i Jesoa sy ny apôstôly ity zazalahy ity, satria voalohany nanana fanoratena feno izy, nanome an'izay rehetra nananany, satria fantany fa hain'ny Tompo ny zavatra rehetra, hain'ny Tompo ny mahasoa ny olona tsirairay avy ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Faharoa, amin'ny mahatsotra ny ankizy dia nasehony izay ananany, tsy nafeniny. Izany ry havana dia anatra ho antsika olon-dehibe izay tia tena rehetra, ary indrindra ao ireo te hanangona ho azy, tsy mitsahatra ny amin'izany. Eny, hitantsika fa misy tena manangona na dia hamotika sy hanimba ny hafa aza. Anatra ho antsika izao fihetsika ity zazalahy ity. Fahatelo, raha mijery amin'ireto mofo 5 sy trondro 2 ireto ny mpianany dia niteny fa tsy makaiza akory, tsy ampy velively ho an'ireto olona marobe ireto izany. Ry havako, ny ankamaroan'ny olona tokoa dia mijery ny hita maso, ka indraindray dia very ny finoana. Ary fahaefatra sady farany, eo anatrehan'ny olon-dehibe marobe vaoaka amin'ny fanizina tahaka izao tokoa dia tsy voajery ny ankizy, tsy izay heverina ho madinika. Ry havana, na ny firenena na isika fiangonana indrindra dia tokony mba hijery koa an'ireny madinika, ireny ankizy ireny, tsy hanao tsinotsinona, fa mba manana izay talenta, fanomezam-pahasoavana izay mba hananany koa izy ireny, hoentina miara-miasa amin'i Jesosy Kristy. Dia anjarantsika ry havana no mitily azy ireny, anjarantsika koa no mandray azy ireny ho mpiara-miasa, fa dia iraka ny rahan'i Jesoa koa ny ankizy. Amen. Vavaka ary sika. Tompo dia hampio ary izay tokoa mba hijery ny ankizy, ny madinika rehetra, fa manana an'izay omena amin'ny fitiavana koa izy ireny ho anao Jesosy Kristy. Iraka ny rahanao mba ho mpitory ny filazantsara amin'ny maha-ankizy azy ireny. Koa dia ingany mba handaitra izany tahaka ny hita eto, avoky olona 5,000 mihoatra, ary ingany mba ho tanteraka fiangonana izany Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.